mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro amby folo zato dimy folo. Taraiko zavatra ny eny. Inona hono? Tonga teo ngiaraleva. Ngiaraleva dekona? Ie, olona tonga teo. Fantatry Inona neny no- ve ny tedaviny? Tsy de fantatro loatra. Ka efa misy zavatra konokononina ao am-piangonantsika ao ry. Inona Misy konokononina hono? olona tsy tia ampastera ao. Misy foana aloha eny efa tsy hitako izay idiran'izany. De tonga Ngiaraleva teo nga izy tsy wa- tia azy. Traika izy ny foloany. De Foloan'ilay tonga tsy teo tia izy, pastera. mitantana mihitsy ny birao amin'ny fikomiana. Indray nefa ne pastera de tena Ka de zao ry. zany tenin'Andriamanitra entiny isan'ala Izy aloha de adiny. enjany. Enjany izy. Tena mahafinaritra. Zay mihitsy angamba aloha ny tsy zakan'le olona le tenenina mafy amin'ny atao. Le nisy an'le nanao mini jupe iny tery amin'ny alitara tery. Ndraisina mpandray. Ai. Iny ny tenenin'ny ray mandeha iny de Teneniny natezitra le olona. Ka zavatra zanaka nabavy ngiaraleva nge iny. Ay, zanaka nabavy moa izy iny. Tantara ratsy Lalina mihitsy kely tokoa. miseho am-piangonana hoe. Kora Zao rehefa ange. tsy mety ve anaka ny ataony raha zanaka nabavy ny ary maninona? De tsy zakany ainy mihitsy hono fa de mpanao didy jadona hono le pastera iny reny ka Ka rehefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa ve? fa de nitondra taratasy be zay hoa izy efa misy olona Taratasy be? maromaro manosony tao. Hoe Wa- ahoana? Iny tantarany mety ho faratsy ny pastera e. Odry, De asiana soni hono de neny hono amin'ny maha-mpiandraikitra ny neny koa de mila manao soni. odry. Zany Enao hono a, ty. Azo amin'izany izy. iveriny eo izy zao amin'ny dimy sasany. Esy. Am'izay hono izy mahatratra ny neny. Raha iveriny eo izy amin'ny dimy sasany de ho teneniko azy le teny ao amin'ny Koritianina faharotoko fahatelo amby folo andininy fahavalo ka Maninona hono? mbola tsy fantatra koa nga io teny Mbola io. tsy haiko zany. Koritianina faharotoko fahatelo amby folo ia aminao Andinina. andininy fahavalo. Mhm. Zao no lazaiko azy fa tsy mahavita na inona nohatra ny marina zahay fa hampandroso ny marina kosa. Ahoana tsara hono ry neny? Fa tsy mahavita na inona nohitra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Koritianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahavalo zany ohatra amin'ny apôstôly Paoly milalay Zany tahaka mihitsy. zany. Fa tsy mahavita na inona nohatra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Tonga de lazainy ny ngiaraleva hoe tsy mahavita izahay o. Za mihitsy Ie. raha vao tonga eo mihitsy izy hoe ity raha matomba soniavy kely de hoy aho Koritianina faharotoko fahatelo amby folo andininy fahavalo tompoko. Lazaiko azy eo izy vao hidodidody tena inona moa no lazainy eo fa tsy mahavita anohitra tsy mahavita na inona nohatra marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Ary anentanana ny mpiaino rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. So de entan'ny olona anao ratsy, anao tsy fahamarinana, tonga de lazao hoe tsy mahavita. Fa hoy ny teny ato amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahavalo hoe tsy mahavita na inona nohatra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Marina mihitsy zany. Tsika ry havana, mpanaradian'i Kristy, lay fahamarinana. Aoka sika hiteny hoe fa tsy mahavita na inona nohatra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro amby folo zato dimy folo. Koritianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahavalo ary eo amin'ny lafim-piainana rehetra zany